Faly miarabanao amin'ity Alakamisy faraka amby 3 ny volana Oktobra ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe fanambarana fanekem-pinoana. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Romanina 10:10-10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjena ianao, fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amin'io andinin-tsoratra masina io, ny teny hoe fanekem-pinoana dia nadika avy amin'ny teny grika hoe homologeo ary midika hoe milaza zavatra mitovy araka ny fanarahana. Ny homologeo dia antsoina hoe fanambarana fanekem-pinoana, izany hoe fanekem-pinoana mifototra amin'ny fifanarahana, voninahitra ho an'Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny soratra masina, ny hoe fanekem-pinoana dia midika hoe miteny mifanaraka amin'Andriamanitra. Ho an'ny sasany, ny teny hoe fanekem-pinoana dia ampifandraisin'izy ireo amin'ny zavatra tsy mety na fahotana. Noho izany dia mandeha eo anatrehan'ny mpisorona izy ireo mba hiaiky ny fahotany. Nangalatra tamin'ny herinandro lasa koa miangavy. Tiako Andriamanitra mba hamela amin'izany. Tsy izany anefa no ampianaran'ny Baiboly. Ny Romanina 10:10-10 dia manazava amintsika fa ny fomba nanokanan'Andriamanitra ny nateraka indray dia mifototra amin'ny fanambarana fanekem-pinoana fa tsy ny fihikekeloka ny fahotanana ny fahadisoana. Tsy avy amin'ny fihikekeloka ny fahotanana ny fahadisoana fa fanambarana fanekem-pinoana. Isaky ny manao fanekem-pinoana marina ianao dia mamaly Andriamanitra, satria ny teninao dia mifototra amin'ny fifanarahana. Ny tenin'izany tsarovy fa nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Aroy ny Baiboly fa raha ny Kristy ianareo dia taranaki Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Hitanao izany eo amin'ny Galatiana 3:7-20. Midika izany fa na dia tsy nanao fanekena tamin'Andriamanitra isika dia mpandova na mahazo tombony amin'izany fanekena izany. Ity misy soratra masina iray hafa nampiasaina ilay teny grika homologeo ihany koa. Izao ny voalaza ao amin'ny Hebreo 13:15. Koa aoka isika hanatitra fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva dia ny vokatry ny molotra izay misaotra ny anarany. Ny fandikana tsara kokoa ny tapany farany amin'io andiny teny io dia hoe vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Ny teny hoe vokatry ny molotra dia manondro teny mivoaka avy amin'ny molotra ao. Eto ny fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Paoly apôstôly dia milaza fanekem-pinoana izay misy fiderana, fanekem-pinoana izay mitondra fisaorana. Ny fanekem-pinoana ataonao dia tsy maintsy mifototra amin'izay ao anatin'ny antota-taratasy dia tsy inona izany fa ny tenin'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny misy ny fiangonana Krista Ambasimo dia ety Ambohibao ampitan'ny station Total le trano rose io ao amin'ny 2e étage. Ny fotoam-bavaka dia isaky ny Alahady amin'ny 6h maraina, ny Alarobia amin'ny 10h hariva. Koa manasana ho ampitiavana tompoko fa izahay ato anatin'ny ministera dia afaka manome antom-pisina ny fiainanao amin'ny alalan'ny afatra avy amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Kristo Akilome. Koa tongava soa tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Tahian'Andriamanitra ianao.